fankalazana manetriketrika ny nahaterahan'ny tompo miantso antsika mba ho iray-tapo aminy ny zanak'Andriamanitra. Ahita ny famonjen'Andriamanitra ny vazan-tany rehetra. Tamin'ny alalan'ny zanany no nitenenan'Andriamanitra tamintsika. Tonga nofo ny teny ary nonona tetỳ amintsika. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, amen. Mirabantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny Vatsim-Panahy eto amin'ny RDB Live ary mirasoantsika mianakavy tratran'izao asaramanitra izao. Tratran'ny Krismasy daholo e. Mirary fety sambatra ho an'ny tsirairay, ho an'ny tokantrano, ho antsika mianakavy. Jesosy teny tonga nofo ane honina eo amintsika. Ary ny hafaliana entin'izao Noely izao ane mba hambomba antsika rehetrarehetra mandra-pahatonga ny Noely manaraka indray. Fety firavoravona ry havana ny Noely. Ny ten'Andriamanitra dia milaza an'izany ohatra ao amin'ny bokin'ny Vatsim-Panahy, toko 2:20, 7-7 hoe miaraha mioby ankafaliana ary Jerosalema rava, fa ny Tompo efa nampionona amin'ny vahoakany sy nanavitra ny Jerosalema, ary ny farany tany rehetra dia ahita amin'ny famonjen'Andriamanitra. Isika koa nandritra ny 4 herinandro nandritra ny avant na ny fevin'ny Tompo dia niomana tsara amin'ity fiandrasana amin'ny mpamonjy ity. Tonga amin'ny fotoana, tonga ilay nandrasana arak'ilay hirantsika iny. Tonga zao ny nandrasana dia fahaterahan'ny Tompo, fankalazana ny teny tonga nofo nonona taty amintsika. Izay teny tonga nofo izay indrindra no asongadin'ny Masin-dajoany ao amin'ny evanjelin'ny Masin-dajoany toko 1 (2:20-20). Ambarany fa efa trany am-piandohan'Andriamanitra no namolavolan'ny fandefasany an'ity zanany malala ity mba hamonjy antsika olombelona. Ho afaka amin'ny fahotana isika dia ny fahotana tamin'ny fototra. Masin-dajoany lo marihana fa tsy mitantara ny nahaterahan'i Jesosy tany Betlahema toy natao Masinda Matio na Masinda Lioka, fa ny ambarany amintsika dia hoe tsy fon'Andriamanitra ray ho very sika ka nandefasany an'ilay zanany tokana dia tsy iza fa i Jesosy lay teny tonga nofo mba hanavitra antsika. Ozy izy hoe tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ny teny. Tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy nahariana ny zavatra rehetra, ary ratsy izy tsy nisy ary ny zavatra rehetra. Tao aminy ny fiainana, ary ny fiainana ny fahazavan'ny olona, ary mamirapiratra amin'ny maizina ny fahazavana fa tsy nandray azy ny maizina. Ao amin'ny fanombohan'ny evanjely dia milaza tsara ny Masin-dajoany fa io teny io ny fototra iroana amin'ny finoantsika, satria izay rehetra nandray azy dia mandray fahasoavana manokana ka tonga zanak'Andriamanitra. Fa ny teniny ihany ny tena fahazavana izay manazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao, nefa tsy nalala azy izao tontolo izao. Ary ny teny tonga nofo ka nonona taty amintsika. Ao Masin-dajoany toko 1:7-7-4. Asa sika ry havana raha mbola misy misalasala mahakasika ny hoe i Jesosy ve zanak'Andriamanitra marina. Io moa zany dia tsy dikevitra, samy manana ny fandraisany azy ny tsirairay, fa raha ny ten'Andriamanitra dia milaza tsara fa i Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Ny dikan'ilay hoe Jesosy dia hoe Andriamanitra mamonjy. Ka raha Andriamanitra mamonjy izy, inona ny tsy mahazanak'Andriamanitra azy? Ny rainy dia Andriamanitra ray, ka inona tsy mahazanak'Andriamanitra azy? Isika rehetra izay mihaino ny Vatsim-Panahy dia entanina mba hanao fandiniana mahakasika an'izay misterin'i Jesosy izay. Za tsy mampirisika eto hoe aza misalasala na misalasala, fa ozy aho hoe manaova fandiniana, manaova meditation, dia ianao ihany avao mandray nitsokevitra hoe mino ianao sa tsy mino ianao. Za manokana dia za mino, resy lahatra za, fa i Jesosy dia zanak'Andriamanitra. I Jesosy dia iraky ny ray hanavitra antsika. I Jesosy dia lalana sy fiainana ary fahamarinana mitondra antsika ho any amin'ny ray. Za resy lahatra amin'izay za, fa tsika izay mihaino ny ten'Andriamanitra no aoka hanampy antsika ahafahantsika mahazo valiny hoe iza marina i Jesosy. Masin-dajoany dia miteny teny tonga nofo nonona taty amintsika. Tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy, ary nandritra ny fotoana maro no fandimby dia efa voahomana mialoha izy ho tonga hamonjy antsika, araka ny voalazan'ny vaky teny faharoa androany ao
amin'ny taratasy ho an'ny kristianina ibrio manao hoe fahiny tamin'ny fotoana samihafa sy fomba samihafa dia efa niteny tamin'ny Vatsim-Panahy Andriamanitra, fa amin'izao andro faran'izao kosa indray dia tamin'ny zanany no nitenenany tamintsika. Ao amin'ny Hebrio toko 1:1-2. I Kristy zany dia zanak'Andriamanitra tonga olombelona. I Kristy lay teny tonga nofo. I Kristy le Andriamanitra miara-monina amintsika, na hoe Emanuela. Ka dikan'izay raha Andriamanitra miara-monina amintsika izy, ahoana ny salasalana indray fa hoe tsy zanak'Andriamanitra izy? Anjarantsika no mandinika anazy. Ny any azo tenenina dia izao hoe fahasoavana ho antsika riavana ny fankalazana ny Noely na ny fahaterahan'ny-mpamonjy. Mampisaotra an'Andriamanitra zany satria vinan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ny hamonjy antsika olombelona mba tsy hisy ho very, ka ny zanan'ilay tokana no nalefany tety ambony tany hitondra antsika ho amin'izay fiainana izay, nanome ohatra maro antsika Jesoa eny hatramin'ny fahafoizan-tenany teo amin'ny hazo fijaliana, fa tsy nijanona teo ihany, nandresy izy nitsangako velona, ary rehefa nakany amin'ny ray izy dia naninona? Nandefa indray ny fanahy masina mba hanampy antsika, handio antsika hitary-dalana antsika. Noho izany dia mila manara-dia an'i Jesoa isika. I Jesoa lay teraka dia famantarana fa olombelona mitovy antsika izy, kanefa ny azadiny fa misy toetra roa miavaka ao amin'i Jesoa dia amin'ny maha olombelona azy sy ny maha Andriamanitra anazy. Dikan'izay dia mila mahay makatahaka azy isika, manaraka an'izay ambarana isika. Ozy hoe ny ahafantarana fa mpianatra anareo dia mitandrina ny didiko. Dikan'izay dia aoka isika hametraka tsikelikely eo amin'ny fiainantsika andavanandro ny fanatanterahana an'izay didin'i Kristy izay. Tsy mandeha moro zany, tsy mandeha ho azy zany, fa mila fikirizana, mila fandavan-tena, ka aoka isika mianakavy hifampivavaka mba samy ho vonona ny anara-dian'i Jesoa akaiky kokoa araka ny torohevitry ny vaovao mahafaly. Dia mamerina firadretsoa ho antsika rehetrarehetra mba hitondra fifaliana, hitondra fitiavana, fanantenana, firaisan-kina sy fiainam-baovao antsika anie izao fankalazana ny Noely izao. Mirary soa, samita ain'Andriamanitra. Mba antsika mianakavy anie ny Tompo ho tanteraka tokoa anie izany. Hitsodrana anareo anie Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Hitantana ny diantsika anie Kristy, isaorana anie Andriamanitra.